Ny fankalazana androany fa efatra amin'ny folo volana Jolay taona faharoa amby roapolo sy roa arivo dia ny famantarana fa ny misionera izay nanirahana ho any tany misiona dia nafoy ny ainy ho any fitoliana ny vaovao dia iseho tamin'ny alalany rahalainay zokibenay izay namoy ny ainy teto Madagasikara dia Per Josefa Totevay ary Per Antonius Bekikeda misionera pamakilay tonga teto nafoy ny ainy dia marika ny fitiavana ho any fanirahana ka izy ireo dia nakatahaka ny misionera voalohany SPD dia olo-masina Masidahy Josefa Freina de Metz raha ny panorinan fikambanana Masidahy Arnold Jansen naniraka Masidahy Joseph Freina de Metz tanisena dia nituri ary nanambara fa niainy teto antany Sinoao ary niakatra nidanitra dia Sinoao turakisany Minoao ny pamakilay nay Per Josefa ary Per Antonius dia turakisany dia eto Madagasikara dia Malagasy izy ireo any an-danitra Malagasy izy ireo ka ny famantarany izany dia ny fahasandrasana eto amin'ny Foibe mitsano fanofanana ny misionera ny tanora Malagasy mahanoy ny tantara mahakasika ny misionera izay nandalo teto amin'ny tanindrasana ary maty ary nalebina teto amin'ny tanindrasana ka irariana mba hitombo hatrany ny fiantsoan'Andriamanitra hampitombo ny tanora izay vonona ho any fiofanana mba ho tonga religiosy ao amin'ny fikambanana SPD ary vonona haniraha ho any misiona eran'izao tontolo izao. Misaotra tompo. Ya, isaoran'Andriamanitra fa nagnome ty fotoanandroany ty dia misaotra ny rahalay rehetrarehetra SVD isaorako voalohany aloha Monseigneur Ray Manala Fulgence Rabemafaly archevêque-ny aty amin'ny faritra Simo aty indrindra moa zany fa évêque-ny Fianarantsoa dia misaotra ny Mopera Alexa koa nanome ny hafatra nandritra ny famonosan-damba an'ireto zokibenay reto. Zaho manokana moa dia anisan'ny SVD izay vokatra voalohany reo mpamakilay amin'ny mahamisionera azy ny alan'ny tandra azy ny antany Indonezia agny tonga aty iaho kosa mpamakilay mazanaka malagasy ahy za no namasinina voalohany amin'ity fikambanana ity. Efa maromaro ihany ny tany nandehana ny asana fa dia miverina eto tandrazana zany zao ary anisany zay ny zava-dehibe ary fahasoavana sodrano namono lamba an'ireto mpamakilay zay tonga tany Indonezia mitondra ny fikambanana hoe teny Andriamanitra. Dia isaroko ny rehetrarehetra ary ankinsika amin'Andriamanitra no avy ny fikambanana SVD eto Madagasikara. Misaotra e. Andro manandaza androany efatra ambin'ny folo Jolay roapolo sy roa arivo satria dia hotanterahina amin'ny fomba manokana mitovitovy amin'ny fomba ndrazana malagasy amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ny famorana na ny famadiana natao an'izy mirahalahy izay iray aman-dreny mpirehetra ny société Liber Madivin dia Père Antoine zany sy Père Joseph Cote samy avy any Indonésia izy mirahalahy dia mampahatsiaro ny tantaran'ny malagasy hoe avy any ny razana malagasy ny epitaty Madagasikara dia izy mirahalahy samy avy any nafoy ny ainy ka misionera tonga taty Madagasikara dia nodimandry tamin'ny taona roapolo sy roa arivo sy raika amby roapolo sy roa arivo fa noho ny hoe ny fikambanana zany efa tena miorina ty Madagasikara ity Fianarantsoa indrindra indrindra eto teny soa dia nafita ty ny taom-balin'izy mirahalahy nitanterana ny sorona masina ary nahavitana ny fasana vaovao. Fa ny eo-pinoana indray ary fanantenana fa Jesosy Kristy izay maty sy nitsangako velona dia amin'ny taona ny olombelona rehetra izay nivonjeny tamin'ny rano ka izay mombaran'ny ady
Magdalena na ny Lakroamasina. Dia tanteraka soa tsara ny fankalazana ampidirina amin'ny fasana vaovao izy ny rahalahy ary mampitombo ny fanantenana any amin'ny fiainako avy izay sady fangatahana tsodandrahatra eo fa Jesosy Kristy moa no mamonjy, Jesosy Kristy no manavitra mampiakatra antsika any an-danitra ary Jesosy Kristy no mampiditra antsika amin'ny trano be iombonana na verimbelona teto amin'ny fotoam-pivavahana eto fa ny fiainantsika eto ny vatana mety maty sy ny tany onenana dia toy ny tranolay andalovana ihany fa ny trano be iombonana tsy maty mandrakizay dia milanitra dia nahafarana nanatanteraka an'izay teto ara-pivavahana indrindra koa nanamafisana ny finoana rehetra dia hotahina sy hotsimbinina tsika mianakavy ary vita soa eo amin'izay fanorana atsika indrindra ny fikambanana manontolo dia misaotra sy mankasitraka. Kedua misionaris Pater Joseph Totebae dan Anton Beki Kedang dia dari Flores, sudah bekerja di Flores dan dikirim ke Madagaskar sebagai pionir dan mereka adalah buah pertama dari misi Madagaskar karena sudah melihat hasilnya banyak tanura orang-orang muda Madagaskar yang dipanggil untuk menjadi misionaris. Ada yang bekerja di luar negeri, sebagiannya bekerja di Madagaskar. Kami mendoakan agar mereka dua yang sudah meninggal dan sudah dibarikan di pemakaman SPD menjadi pendoa dan berkat untuk SPD di Madagaskar.